Tontolon'ny fizahan-tany izay hatrany dia Nosy Iranja ny tena mahasarika ireo mpizahan-tany tonga ao Nosy Be amin'izao fotoana izao. Ankoatra izay moa dia mahasarika azy ireo ihany koa ny zava-boahary sy ny sakafo Malagasy. Manoloana ny fisian'ireo mpizahan-tany tonga marobe ao Nosy Be amin'izao fotoana izao. Ny Hatsaran'ny, ny tora-pasika sy ny valan-java-boahary ary ny kalitao ny sakafo sy ny loky Malagasy no anisany maha resy lahatra azy ireo ny amin'ny akantony Madagasikara ny fanazavana. Ny fialana amin'ny mahazatra azy ireo avy amin'ny toerana misy azy ihany koa no isany mamporisika azy ireo hiverina indray amin'ny fotoana manaraka raha ny nambaran'ireo mpiserady. Raha ny hita samy mahazo ny anjarana avokoa na ireo mpizahan-tany, eo ihany koa ireo mpisehatra amin'izany fizahan-tany ao Nosy Be izany raha nisaharahan'ny valan-aretina COVID-19 nandritra ny rotona sy tapany mahery izay. Zay zo zegny mpagnamezana sakafo client ke tsisy zavatra nindesigny boka tagny hitan-dranomasiny zavatra mezana client zo zavatra vita amintsika eto ke hitantsika jama rotogny ravoravo ke ravoravo zay tonga avany touriste sa fe ela loatra nampijaly zay de ravoravo zay ara mangataka ho avy bebe kokoa ro touriste avy eto aminay ke zay voagnono zegny agnano asanay magnarapetry zay mety atao mikasika ny touriste ty fo touriste transit des ans et demi tsika tsy misy touriste teto zegny efa trafitra teko ambela amintsika jiaby ke mangataka namagna jiaby koa zegny mba agnisany ravoravo koa zegny karaha zay zo io arakaraha ireo client ndesintsika koa. Hatreto ilay tanàna kely iray antsoina hoe Nosy Iranja no tena mahasarika ny mpizahan-tany noho ny Hatsaran'ny, ny tora-pasika raha oharina amin'ireo tora-pasika maro eto Madagasikara, fa eo ihany koa ireo karazana hazan-dranomasina maro samihafa. Mahakasika ity vol ty zany néos ty zegny io zegny le vol charter fa eto moa ny vol commercial efa kaiky ao zany aerostral verina eto Nosy Be ndray kosa zany mba mankasitraka zany mba mino sy matoky za fa iverina amin'ny laona zany atokarena ny vahoaka ny Nosy Be. Hitatsika fa Nosy Be tatato zay agnisan'ny mafana mahakasika ny tsy fandriam-pahalemana mba misy zavatra zany mba hitatsika tsy manjary hay mba miantso mpitondra-panjakana mba miara-miasa atsika zany mba ahafahatsika mba tsy hovery indray atsika hiverina aminay taloha fa mankasitraka fitondra-panjakana eto Nosy Be. Io moa ny ady zay nataotsika niatra zay moa tanteraka zao niataka. Araka ny lamina izay fanapetraky ny fitondra-panjakana amin'ny alalan'ny ministeran'ny fizahan-tany sy ny ministeran'ny fitaterana, ankoatra ny sidina avy tany Italia sy sidina avy ao amin'ny Nosy Be izay nigadona teo amin'ny seranam-piaramanidina iraisan'ny-pirenena fasaina ao Nosy Be, ho avy tsoela ihany koa ny sidina avy ao amin'ny Nosy La Réunion amin'ny faharoa ny volana May ho avy izao.